Tsy mionona amin'ny fampianarana ihany ireo mpianatra ao anivon'ny sampana toekarena ao amin'ny onivesiten'Antananarivo fa mivelatra amin'ny sehatra sosialy ihany koa izy ireo nandritra ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny sehatra ny toekarena ary dia nisy ny fanomezana maimaimpoana izay nitanterahany ireo mpianatra. Roapolo ireo mpianatra tonga Nanome nandritra ny tapany maraina ny fankalazana ny andro natao an'ny sampana toekarena ao amin'ny onivesiten'Antananarivo. Raha toa gazato eo no andrasan'ireo tompon'andraikitra hatramin'ny hariva ifarana ny hetsika. 7 taona ny nijoron'ny fikambanan'ny mpianatra toekarena ka hetsika efa fanaon'izy ireo isan-taona izao tanterahana izao izay ahatra 2 andro. Département économie na hoe fankalazana ny andro ny sampana toekarena izay fankalazana ny 15 taona ny sampana toekarena nanjary manontolo Antananarivo androany manokafana azy ka ny lafiny sosialy no hoana izany izay fanomezan-draha izao toy ny hetsika moa araka ny fanokafana azy dia nitoy amin'ny hetsika ara-pitso eny amin'ny batopitsa ambomanambola hiantsonan'ireo mainty milaly ny sampana toekarena rehetra na aviaiza izy na aviaiza no mpianatra rehetra ary ny mpampianatra rehetra mba ho tonga amin'izany eo no ananganantsika ny comité d'organisation 50e ary any amin'ny volana Jiona 2024 no ivon'ny fankalazana izany. Mandritra ny andro fankalazana ny andro natokana ho an'ny sampana toekarena dia manohana azy mandritra ny hetsika ny fondation Telma ny fikambana adéquat dia ivondronan'ireo mpianatra amin'ny sampana toekarena ao amin'ny université Antananarivo na ny association des étudiants du département économie de l'université d'Antananarivo. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona nisy ny sampana toekarena ity hetsika izay karakarain'izy ireo ity. Tombananao 10 taona isan-taona ny simenitra ampiasaina eto Madagasikara raha oharina tamin'ny tsenan'ny simenitra tamin'ny taondasa dia tsy nahitana fiovana firy izany. Maro toerana noho izany ny tsenan'ny simenitra eto Madagasikara. Tsy dia misy fiovana fa mitovy tamin'ny herintaona ihany ny fanjifana simenitra eto amintsika amin'izao izay olon-tsotra ny 5.20 isan-jaton'ireo mpanjifa raha ny voalazan'ny tale arabarotro ny Olsim Madagasikara. Ny tsenan'ny simenitra resahana dia mitovy amin'ny tamin'ny herintaona ihany saingy kosa ny fanambarana atao dia ny tsenan'ny olona tsotra izany ny fanamboarana ho an'ny olona tsotra no tena be da be. 20 isan-jaton'ny simenitra dia makany amin'ny olona tsotra daholo. Karazana simenitra maro no hita ary manana isafidianana tokoa ny mpanjifa na izany amin'ireo vokatra avy eto an-toerana na ireo izay afarana avy any ivelany fa ny vokatra Olsim no mitana ny 3.80 isan-jaton'ny tsena. Fifananana izany dia enjana dia enjana amin'izao izany satria dia maro ny simenitra hitantsika tonga avy ivelany mitobaka eraky ny tsena rehetrarehetra izany. Ny part de marché any Olsim dia estimena eo amin'ny 3.20 isan-jato. Ny ambiny izany ho an'ny importateur izay eritreretina hoe misy eo amin'ny fahaly amin'ny raha ny marikana simenitra hita eny an-tsena izany zao dia misy eo amin'ny 20 izany. Araky ny teny faneva hoe manorina mba haharitra dia tanjon'ny Olsim ny andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana maharitra ka ireo vokatra ao aminy dia nokendrena mba hamaly ny filan'ny mpanjifa sy ny fiantraikany ara-toekarena eo anivon'ny fiarahamonina.